Ny azonay ambara atao amin'ny mpitolona 2009 na ny kisiny KMD dia fiveranay fa raha ray aman-dreny lehibe mpanolontsaina na filoham-pirenena tahaka ireny no manao fiteny sy fihetsika izay manivaiva ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay voafidy vahoaka ary voafidy ny député ihany koa ho filoha zany antenimieram-pirenena izany. Ny fahitanay mpitolona dia malahelo zay satria ray aman-dreny be loloavana tampoloha tao firenena ny Panina Christine Razanamahasoa kanefa dia tevatevaina tahakan'ireny zoany mitaky amin'ny filoham-pirenena amasolom-bahoaka azy tsy voatery ho tanterahan'ny filoham-pirenena izany fa ny fiteny sy ny fihetsika izay nataony Andriamatoa Kaleta dia heverinay fa miteraka olana fanaovana tsinitsinina nay mpitolona 2009 manolontsaina ny filoham-pirenena ho any amin'ny soa sy ny tsara ny tokony ho andraikitranao fa tsy mampiady manakorotana ny fitantanana eto amin'ny firenena tahaka izany ka noho izany dia mitsipika marindrano ary tsy ekenay ny zavatra natao tahaka an'ireny. Manohana anao zay madame Panina ny mpitolona 2009 ny KMD ireo tamin'ny 2009 rehetra dia mbola manohana anao ary ambadika aminao mirary soa anao zay mba havita soa be eto amin'ny firenena ity. Manaraka izany miantso ihany koa ny filoham-pirenena izay mba hijery akaiky hitodika amin'izay amin'ireo tena mpitolona fa tsy ireo arriviste zay anisany azo lazaina fa mamotika ny fitondrana ihany mba tsy ireo amin'izay ny tena mpitolona vonona hiara-iasa aminao zay ary efa misy moa ny taratasy ngamba efa 15 efa betsaka ny fangatahana fiainana taminao fa saingy mbola tsy nisy hatramin'izao koa miverena amin'ireo tena mpitolona maro. Miantso ny fikambanana rehetrarehetra mpitolona 2009 manerana amin'ny Madagasikara mba hijoro ho amin'ny fitiavan-tanindrazana hiaro ny fitondrana hanohana ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy azaikena ny zavatra raha mpanolontsaina no manao tsinitsinina ny olombe eto amin'ny ray aman-dreny ny firenena ka dia izay ny azonay ambara mijoro tsika ary sahinareo mijoro ny any amin'ny faritra rehetrarehetra ny manerana ny nosy ireo tena mpitolona tsy anaiko viravirainy ray mpamotika firenena intsony ity firenena tsika ity.